nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androan'ny zoma fa 12 ny volana aogositra taona 2024 tetsy amin'ny hôtel Carlton Anosy ny filoha nasionaly ny RMDM dia Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ireo filoha lefitra miisa 4 antoko politika miisa 120 no nanao ny fifidianana ka lany tamin'ny isam-bato 12 tamin'ny zandry Andriamatoa Marc Ravalomanana. Raha ny hita dia tafapetraka tanteraka ny antsoina hoe demokrasia ao anatin'ity vovonana ity. Ary raha ny fantatra dia isy avetrandry ny kongresy ho azy ireo atsoatsy. Ny fijoroan'ny rotoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM dia vokatra ny fifanantonan'ireo antoko 120 izay nasesiky ny fitiavan-tanindrazana dia tapa-kevitra fa hanana fomba fijery mitovy na dia samy hafa ary ny fomba fiasa. Dia inona ny fomba fijery mitovy dia ny laza ny marina sy joro mpanohitra amin'ny tsy fiti fijery amin'ny fitonana ankehitriny. Raha dia raiky tsara fa dia hitsangana amin'ny fongadadalana manaraka tsara lalàna velona misy sy ny constitution. Natsangana tamin'ny talata 14 volana Aogositra lasa teo itikatra rotoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ity na ny RMDM. Fikambanan'ireo antoko politika hoe aminareo manana maizy azy efa voalaza teo tsy velotsony ary ny zavatra tendreny dia tena mifangaisana anjara ny daholo be amin'ny firenena izay misy atsika amin'ny fotoana izao eto Madagasikara. Ahoana no ataontsika amin'izany? Fampianarana ireo sy fanofanana sy fampahalalana ireo antoko mpanohitra hoe zao lalana izorantsika ilaza marinitsika ary tena hosay joro ka dia tsy maintsy apetaka ny rafitra anaovantsika an'izany. Dia ny rafitra vitanareo teo ny rafitra ho apetaka koa dia misy ny flo dia ny tenako zany zay a nahany zareo teo raika propony isan'ny antoko politika dia nisy ny fifidianana dia ny tenako nahazo ny vato 10 izay tena isorana anareo ary ny sasany a tsy hafa ihany koa fa misy kandida koa tao zay tsy hafa fa miaraka amintsika eto miatabera io izy io zany ny tena hoe tombotsoan'ny firenena jerevana fa tsy ny tombotsoan'ny tena manokana kory. Ary tonga amin'ilay fitenena hoe zay tsy maintsy biky manifatambaka hiasa iaraka izahay zay matavatra ary anatanteraka tsara ny ndraiky tao menareo anay hoe ilaza marina ampahafantatra ny vahoaka ary netika ny rafitra tena izy zany hoe demokrasia tena izy zany eto Madagasikara. Zao va tena izy fa tsy saritsary ny ntsony teny iezana ihany koa ny ametrahana rafitra isaky ny faritra roambropolo apetratsika eo mba tena fantatra zao ny zava-misy eto amin'ity firenena ity vahoaka malagasy rehetra ametaka rafitra isaky ny faritra izahay ary anao araka izay mpahafantarana azo atao rehetra mba mpahafantarana vahoaka malagasy rehetra sakanapa mahafantatra tsara ho ianareo ary mifandray akaiky tsara amin'ireo fitondrana any Afrika Atsimo zay tena misy ary tena malala tsara ny fomba fanao azy mifanaja aloha manaja tsara ny fitoana misy zay fa milaza ihany koa ny zavatra mitranga ny antony isin'ity antoko mpanohitra ity ary inona ny antony ijoroany misy 5 mazava tsara izy reo ka ino tsara fametrahana rafy ny fanoherana matanjaka zay mikasika ny tombotsoam-bahoaka ary hitsara ny fitonana amin'ny fampanantenana zay nataony tamin'ny vahoaka. Faharoa ny fametrahana afanina ho an'ny tondro mba tsy hisy ny fanaparam-pahefana zay mety hitondry any amin'ny didijadona orina. Fahatelo ny fanajana
ny tsy mety eo amin'izay fitatanany raha sy ny fanapahan-kevitra raisy ny fitonany nareo tetikasa izay tsy mitondra tombotsoan'ny voaka malagasy sy ny firenena manontolo tazonina ho tompona andraikitra am'izany izy ireo zay niteny azy zay le redevabilité de l'état faefatra ny filazanany marina amin'ny alalan'ny tsikera eo amin'ny fitantanana ny firenena mba ho fataky ny vahoaka daholo ny zava-misy eto amin'ny tany sy firenena ary fadiny farany rafitra ahafahana manentana ny voaka malagasy rehetra eo amin'ny andraikitsy teny mpanohitra manolona ny zava-misy iny reny tanjona kendratsika ny tanjona kendratsika de fametrahana ny demokrasia tena izy ametraka ny demokrasia tena izy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena na norme internationale fa tsy demokrasia sarotsarony mba entina mivolina saim-bahoaka fotsiny faharoa fametrahana ny fanjakana tandalana mba hisorohana ny fanaparam-pahefana sy ny didijalo no iato aloha fahatelo fametrahana ny fanjakana tsara mitantana bonne gouvernance ary mba ho amin'ny tombotsoam-bahoaka zany satria rahatsika mahita am'izao fotoan'izao petsaka reo voasambotra nahiditra-ponja noho ny kolikoly noho ny corruption kanefa ve mba hita koa leo akaiky dafatsotra fotsiny da avatsika azy de zay mahatonga ny miteny hoe tena anao araky azy atao mba ampahafantarana ny olona rehetra fikatsahana sy fiarovana ny tombotsoa ny voaka malagasy manontolo fa tsy nolombitsy sy ireo manodidina mitondra fotsiny akory mahafantatra tanana tokony atao am'izany izahay ary farany fampitana ny zava-misy eto na mitafitra ho alefa am'ireo mpiaradia amitsika mpiara-miombonantoko amitsika ampahafantarina amin'ny fotoana aingana diaingana tsy araky ny zava-misy izy ireo aza matahotra nareo fa manana an'izany talety zany isika ary ihany kio amin'ny firesahana miaraka amin'ny fotonana raha mandeha tsara amin'ny bonne direction zareo amin'ny fikatsahana sy fidelarana rehefa matsina rahabolona aveliko belombeno fa tsy latsaky ny fito ny valopolo isan-jato ny vola miasa eto amin'ity fireneny ity aveny velany avokoa ka raha vo mitamatamo raha vo mizalazala maly izahay zao de nanatika tsara ny fankalazana ny fety-pireneny roindianiny raha mbola misy izy ny instabilité eo amin'ny firenena aza manofy anareo fa androso zay tsy misy ny zavanatony noho zany mba teny isiny fampafinaingana eto amin'ity fireneny ity de nijoro ny antoko-panohitra ho an'ny demokrasia tena izy eto Madagasikara ary efa mijoro izy hoe joro itsikera na anongana fotsiny na tena ijoro fa mampy ihany keo raha ohatra tena mifanatsy averitra de tena hoe raha mifanatsy miaino anareo zahay mijery anareo zay fianareo koa eno izahay fa manana ny taikefa raiky io zahay ary mahafantatra tokony atao koa zahay ary manana ny fifandraisana amin'ny nivelany kio zahay na ny eto-toerana ary manana voaka marobe koa zay miaraka aminay noho izany mba hisiny fampatona aingana sy mba hisiny ny tombotsoa vaoaka malagasy de samy teny sahady zay de nizao hoe aiza modinatsika re na maivanina ny sosialy bahoaka jereo reo izy zanatsika zay tena menaky ny aina tsy maintsy atao zay ampianarana azy jereo reo rinakibony tany zay tanàny sasany am'izay fomba itiavany azy fotsiny mahita an'izany zahay ary jereo ihany kio reo tsy fisiny fandripahalemana satria mbola manjaka ny kolikoly mahafantatra zany ihany kio zahay
ka iditenany zany zay amin'ny fomba rehetra ahafahana anapalitahana azy fa ianareo koa nefa miaminareo hoe fa tena fanaja isika fanakalo hevitra manao dialogy afaka raisinareo tsara anatanjahana ny gouvernement zany na itsikirana an'izay misy teo aminareo eo ka dia ndreto zay laza aminareo tena vonona anatanteraka tsara zay zavatra teneninay zahay de hoe antoko mpanohitra zay manana ny taikefa ary tena nohitra amin'ny fomba rehetra ilazana zava-marina ny tolo-dalàna zay narosonareo eny anivon'ny antenera-pirenena lalana oatra ray bara 5 PL zay mipetraka eny amin'ny antenera-pirenena tena lavina ankitsirano ary tsy pahana tsy ekenay ary lavina ankitsirano io tolo-dalàna satria tsy mifanataka amin'ny lalam-panorenana no sady tsy mikeny ny sady mikeny ny anampom-bava ny antoko-panohitra misy eto Madagasikara la ny RNDM fanaovana ambany zavatra ny toeran'ny mpanohitra zay vao mijoro amin'izao fotoana zao izy io fa fikasana isakana ny antoko-panohitra tsy ahita sy tsy alala ary tsy hiteny ainay zany ary indrindrindra ihany koa tsy fanomezana an'ireo fitaovana zay efa zavatra tapaka tamin'ilay tolo-dalàna 1,4 bara 13 ka de hoy zay aminareo hoe jereo tsara fa manana masy daholo zao tontolo zao na ny olo-tsotra na reo association na société civile fa samy miteny midradradratra avokoa amin'ny aino aman-jery fa hoe manina aloha io lalàna zay efa promulguena na fa nakatoaviny io lay lalàna 2011 bara 013 efa misy kanefa mbola tsy misy foana décret d'application tonga de apetraka ndray anakay profsady zany ny tsy fanajana lalàna tsy fankatoavana ny voalazan'ny constitution amin'ny larana 2012 alinéa 6 ka dia miantso zay tahaky zay hoe aoka re tena naja lalàna isika ka de mbola mamerina etonay izahay ato amin'ny antoko mpanohitra rotoben'ny mpanohitra ho an'ny démocratie eto Madagasikara na ny RNDM dia manana fahavonona tanteraka ary hosay anambara ilaza fa anatanteraka antsaka sy andavany ny zavatra ataonay ary mitsipaka ankitsirano io tolo-dalàna nareo io eto mpaparana de mametraka mandrakarivo ny asa ataontsika mianakavy eo ambany fitahin'Andriamanitra satria fantatsika tsara fa ny fisainatsika tsy fisainany akory ary maha-olombelona atsika de mety ihany misy tsy fanadify am'izay tena sitrapony ankatoy isika iaino isika ary ijery manomana kotsika reo madinika sy reo vahoaka zay tena hitasahirana nefa reny de tempon'Andriamanitra avokoa izy reny ka de minoa ianareo matoy ianareo fa aloha sy ndaty miainy izahay mba ahafahanay milaza ny zava-misy marina eto Madagasikara ary indrindrindrindra araka le lazaiko anareo tao resaka fanaovana tany a Bruxelles hoe ho atao ohatra eto Madagasikara ny atoko-panohitra eto Madagasikara noho izany tsy homenatra mihitsy isika fa ho reren'ny continent africaine fijoron'ny atoko-panohitra eto Madagasikara na ny RNDM dia samy tegn'Andriamanitra sika rehetra
nanamafy kosa ny filoha lefitra Andriamatoa Andry Amseza fa tsy misy ny fanajana lalàna ataony mpitondra eto amintsika izany hoe mpitaribato vilambava. Ny lalam-panorenantsika dia mazava ny zava-tangatany dia tsotra amin'ireo olona mitondra amin'izao fotoana izao ampiaro ny lalam-panorenana. Izay fotsiny dia hoy izay ny lalàna mety azosotosotomina viavana tsy izao vavolombelona fa ny viaviraina lalàna teto Madagasikara. Filalam-panorenana io aloha tsy ny vahoaka mihitsy mety ho sarotra ny anao anio. Kanefa kosa ny afatray dia izao. So dia adinina aloha fa nareo any nanao ny lalàna io e. Ny lalam-panorenana natao tamin'ny 2010 zay zava-misy. Izany hoe fanjakana tamin'ny tetezamita nanao ny lalam-panorenana fijeriko ny olona rehetra ao anatin'ny fanjakana dia ilay olona tamin'ny tetezamita daholo ka maninona no kitihana. Ohatr'izay koa ny lalàna mikasika amin'ny mpanohitra sakany atoko politika natao tao anatin'ny tetezamita io totopilasy totopoavy ny CT sy ny CST nandany an'io ny tsy foisan-daton'ny olona tao dia olona foana amin'ny tetezamita daholo. Zay dia olona satria nga matan'izany fotoana izany ka olona mieritreritra fa izy no mpanohitra ka ataonao atao an'io. Ka rehefa tsy izy no mpanohitra dia hovay amin'izay. Ka zay mahatonga manontany hoe izy tia zalahy ohatsa mivalalana alika ka ny tompony tsy tiany. Atao reny kabary ny fandimbiasana moa dia nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataony filohan'ny RMDM Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nambarany fa zava-dehibe ny fisehan'ny mpanohitra matanjaka eto Madagasikara. Manana fomba fiasa samihafa izahay fa noho n'ilay fitiavan-tanindrazana misy ato anatina iato izay nampivondrona ireo ary tsy ireo ihany ho aminareo fa betsaka ireo olona te anatevin-darana na fikambanana na association na koa ireo atoko politika hafa tia teny aminareo azy zany hoe samy malala daholo ny olona fa hoe nahoana koa sara no tsy ampiarina aloha lay lalàna efa misy zay ny lanina ary zareo ihany angena nanao tamin'io e. Za tsy teto Madagasikara tamin'ny nanaovana an'io lalàna io fa tany Afrika Atsimo na lay lalam-panondrenana zany na lay lalàna momba ny antoko-panohitra zany nanaraka fotsiny a nanaja tsara sy nanaiky ny fanapahan-kevitra tsy azy valozana nataon'ny ACC tamin'ny fifidianana izay filoham-pirenena tena manaja tsara hoe zao zany ny rafitra misy eto Madagasikara ny institution tokony hajaina dia tokony mba manaja ohatran'izany koa zareo tamin'ny Amerikana no maly tamin'ny fankalazana ny any Inde alefa azy fotsiny ny communication izy fa ianao no efa fantatray ianao ny fantatray a ianao no interlocuteur anay dianreo amin'izany toatran'izany koa nataon'le Masvo Union Européenne tsy hoe fa isika malagasy rery na ny mpitondra eto Madagasikara rery mitantana an'ity firenena ity zay mahatonga antsika ao anatin'ny firenena mikambana rehefa ao anatin'ny firenena mikambana ao na ny Nations Unies dia tsy maintsy manaraka tsara ny fenitra misy eo anatiny ka nalanindrareo ary a zavatra legitimany ahy satria izany no nahazo vato isa be indrindra na suffrage be indrindra ao aorinan'izy mitondra ary légal izy fa tsy hoe miforonina dia manana ireo zao ny député ko ireo manao kravato men'ireo daholo izy ireo. Ankoatra ny fametrahana fa ompanohitra modely aty Afrika ny RMDM dia sambany ihany koa no nisy ny firaisan-kina ny sampanao politika tahaka izao anohitra ny tsy mety ataony ny fitondrana. Ankoatra izay dia ny fisian'ny antoko izay manana solombavam-bahoaka ijoro ho mpanohitra. Isan'ny manamafy io firaisan-kina n'izy ireo izay moa ny kongresy izay ho tanteraina atsy ho atsy io. Ny tena zava-dehibe dia ny fikatsahana sy ny fanamafisana fa ny tombontsoa ambonin'ny firenena no imasoany ity vovonana ity.